Jehovah no mpiandray, tsy hanan-java mahory aho, mampandray amin'ny maitso izy, mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy. Amen. Favakontsika Andriamanitra arainay eo makasitraka anao izahay satria notantaninao a nahatratra izao fotoana manokana izao. Mino mahatoky izay Andriamanitra fa ianao lefa nivimbina sy nikarakara mbola mitahy izao fanompona ataonay izao ka dia misandrata amin'ny voninahitra ao Tompo ary ho aminay ny famindramponao sy ny fitahianao minaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika rehetra tratra ity sabata fahafolon'ny volana janoary ity. Ny tenako izay solotena avy any amin'ny fiangonana Andakana no manoloana antsika. Engany ho taona zina sy ho taona feno fahasoavana ho antsika tsirairay avy. Ity taona vaovao ity. Voninahitra ho an'Andriamanitra ary mirary ny fahasoavana ho amintsika tsirairay avy. Amen.
eny ary amin'izao sabata izao dia andeha hojerentsika any ao amin'ny romanina toko 7:10 andininy 1:1 manasanao ary anokatra amin'ny baibolinao ka hiara-maka izantsika andininy 1:1 tapany ambany novaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Eny ary manasantsika ary hiara hanondrika ny lohantsika ka hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy-masonao, misaotra anao izahay satria ianao dia Andriamanitra velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Ankehitriny tokoa ny andro hiainanay dia efa manatombotra ka manakaiky ny famonjenanay. Ampio izahay mba hovonina ny fitsenananao ary ampaherezo mandrakariva izahay eo amin'ny azakazaka izay ataonay. Ampio izahay mba hanzoto handinika ny teninao tsiraray avy. Taio ihany koa ny mpiaino ary taio ireo izay any amin'ny toerana maro samihafa misy azy ihany. Ianao mahalala ny hevitra hiverana azy ireny ka tsy avoina hasaraka azy ianao eny Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fanompom-pivavahana ho amin'ny fanentanana ny fanatitra sy amin'ny mpahafolony isika izay manandandra indrindra eo amin'ny fanompom-pivavahana. Tia hisarika ny sainao amin'ny fanontaniana anankiray izay ao anatin'ny baiboly hoe mibaby ozina ve izaho, mibaby ozina ve ny ankonako, mibaby ozina ve ny fiangonana. Raha mamaky ny Malakia toko 7 isika dia ohatra mametra-panontaniana izany toe-javatra izany. Malakia toko 7 ny 9:7 manao hoe voaozina amin'ny ozina ianareo. Fa maninona ary ny voaozina izaho sy ianao? Fa maninona ny voaozina ny ankonana? Fa maninona ny voaozina ny fiangonana? Satria ozy ilay toy n'ilay teny manao hoe mandroba an'Andriamanitra isika. Nefa izao norobaina ozy izy Andriamanitra. Noho izany dia ontsa ny fon'i Jesosy rehefa mahita ny zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fanompom-pivavahana, rehefa avy manatitra fanatitra ireo diakona maro isan-karazany, dia toa ny majinika indrindra no tonga ao anatin'izany fitoerana izany. Dia ohatra ny tanteraka ilay tenin'i Jesosy manao hoe avelao ny zaza nantonahy. Dia tena raisintsika ara-baky teny tokoa ilay teny hoe ny zaza no atolotra ho an'i Jesosy ary ny zaza no manantona an'i Jesosy. Noho izany dia feno ary 100 sy 200 ary 500 ao anatin'ny boaty fantatazana fanatitra.
de gaga ianao raha ametraka an'ity fanontaniana ity hoe mibaboozina ve zany ny fiainako satria mandroba an'Andriamanitra noho izay antony izay. Rehefa mijery isika any atokantrano any, rehefa mijery isika any amin'ny fiangonana tsirairay avy, de tohatra ny mahaliana ny ankizy ny makany am-piangonana, fa ny ray aman-dreny kosa de ohatra ny toa mialokaloka ao anaty tokantrano satria vizaka loatra izy. Zany hoe ny ray aman-dreny de matoritory fotsiny ao an-trano. Lay vola vaventy zany de tsy makany am-piangonana mihitsy, fa ny ankizy rery ihany no makany am-piangonana. Ka noho izany de indrisy fa mahontsy an Jesosy mijery, fa ny ankizy no tonga any am-piangonana. Ary mijery isika tianentana sahady aho hoe fa lasa izareo vola mangamanga, lasa izareo vola mavomavo, ireo lehibe rehetra no tsy makany am-piangonana. Manentana anao ao anatin'izao fotoana manokana mahindrindra izao, atoloro ny tsara indrindra ho an'i Jesosy. Ny toy n'ilay teny ao Malakia ity mahafinaritra be, ny andininy 10 de manambara toy izao: entinareo ny fahafolon-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko. Ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro, raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidirako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba amin'ny vokatry ny tany intsony ireny. Mahafinaritra ilay andalan-teny fa misy fitahiana ao ambadiky ny fanolorantsika ny fahafenony ny ho an'Andriamanitra. Raha isika mianakavy no tonga any am-piangonana, raha isika mianakavy no manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra, raha ny mahizy atsika sy ny volantsika rehetra mihitsy no atolotritsika ho an'Andriamanitra, de hoy izy Andriamanitra hoe hovahako ny varavaran'ny lanitra ary androtrahako fitahiana manana ambiampy ianareo. Hoy izy mantsy ilay teny mahafinaritra ato amin'ity Malakia ity hoe entinareo ny fahafolon-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako. Entinareo ny fahafolon-karena rehetra, ny rehetra aminao mihitsy de davin'i Jesosy, fa tsy ny ankizy rery ihany, tsy ny arizato sy ny roanjato no andeha ho atiritsika any an-tranon'Andriamanitra, fa andeha ny mahizy atsika ny rehetrarehetra mihitsy tsy apahany fotsiny ao anatin'ny paositsika ao, na apahany fotsiny ao anatin'ireo kitapom-bolantsika no mentsika an' Jesosy. Andeha ny tsara indrindra, hoy izy Jesosy hoe atolory anaka ny fonao. Ampitiavana be no hitenenan'ny Tompo amintsika ao anatin'izao fotoana mamy indrindra izao hoe meo an' Jesosy ny fonao manontolo, atolory an' Jesosy ny fiainanao. Eny fa hatramin'ny fanananao, ny volanao, ny harenao dia atolory an' Jesosy. Misaotra tompoko, hifafaka isika. Jehovah tomponay izay tsara sy masina indrindra izay any an-danitra, mankasitraka ny amin'ny teny fikasana nomenao. Tianay raha tsy hibaby ozina ny fianakavianay, tianay raha tsy hibaby ozina ny fiangonanay, tianay raha mba hiala n'izany ozina mitambesatra izany ny ankohonanay. Ianao dia namevaolana fa atolory ihany fonao rehetra, atolory ihany fiainanao rehetra, atolory ihany mombanao rehetra. Esory ao anatinay Jesosy ny fandrobananao, ny fifikirana ny tsara ho anay, fa ny ratsy izay tsy sitrakay no atolotray ho anao. Esory ao anatinay mihitsy Jesosy zany toetra ratsinay izany. Fenoy ny fanahinao masina izay tsiraray avy eto mba hanolotra ny tsara indrindra ho anao. Misaotra indrindra Tompo. Amen.
fitahiana. Ankizy kely namako rehetra natratra sasabata izao. Fifaliana ho araka izy no mitondra tantara kely antsika androany izay angalantsika lesona lehibe izay mitondra ny lohateny manao hoe mandehana miaraka amin'ny Jesosy. Indray andro rakizy dia nisy dadabe anankiray sy zazakely anankiray. Tena mpisakaiza tokoa ry zareo satria dadabe no nitaiza azy rehefa tsy teo intsony ny dadany. Injiva rakizy ny anaran'io tovolahy io. Ny asan'ny dadabe dia sofera na mpamily. Rehefa mandeha mianatra injiva rakizy dia dadabe ny manatra azy. Ary tsy adino injiva naovinanao fanao ny dadabe sady manafosafo ny lohany hoe injiva mandehana miaraka amin'ny Jesosy. Nahasadakatra injiva rakizy izay tenin'ny dadabe izay. Dia nanontany dadabe izy hoe dadabe fa maninona izany miteneninao foana hoe mandehana miaraka amin'ny Jesosy? Isaky miteny anahy ianao dia hoe mandehana miaraka amin'ny Jesosy. Akory rakizy ny hafalian'ny dadabe tamin'ny fahalianan'ity zafikeliny. Raha loatra anaka raha tsy fantatrao ny dikan'izany hoy dadabe tamin'izao taonanao izao. Fa izao anaka ho hazavaiko aminao ihany no anton'izany na dia tsy takatrao ary. Endry dadabe fa miaino Indray andro anaka dia nisy lehilahy lehibe anankiray. Niara nandeha tamin'i Jesosy izy. Io lehilahy io ny zavatra ataony rehetra dia lasainy fa eo akaikiny foana Jesosy. Na mandeha mamboly izy dia eritreretiny fa eo akaikiny eo Jesosy. Mandeha miresaka amin'ny olona izy dia eritreretiny foana fa eo akaikiny eo Jesosy mba tsy hanaovany ratsy mihitsy. Kay! Ozy izy injiva rakizy. Dia tsotra ny hafahafa be ve izany dadabe hoe zavatra ataonao rehetrarehetra izany dia misy manara-maso avokoa? Izany indrindra anaka hoy dadabe tamin'ny injiva. Fa izao anaka eritrereto foana fa ny zavatra ataonao dia misy mpanara-maso avokoa. Misy mpanara-maso avokoa ny zavatra ataonao rehetra. Na inona ataonao dia misy vavolombelona tsy hita maso izany hoy dadabe tamin'ny injiva. Dia raha azoko tsara izany dadabe dia hoe tianao hiaraka amin'Andriamanitra mandrakariva dia tianao ho tsapako hoe eo anilanao mandrakariva izany Andriamanitra. Indrindra anaka azonao ny tiako ambara hoy dadabe. Fa hono dadabe, iza kay ny anaran'le lehilahy lazainao niarana nandeha tamin'Andriamanitra teo e? Ay marina moa mbola tsy niteneniko anao. Enoka no anarany hoy dadabe tamin'ny injiva. Nahafinaritra injiva ny fiafaran'ny tantaran'ny dadabe satria niara nandeha tamin'Andriamanitra mandrakariva Enoka. Ary ny hafarany dia nalefa n'Andriamanitra tany amin'ny toerana tsy hita izy nafindra an'Andriamanitra. Hoy injiva.
dia izay olona miaraka amin'Andriamanitra izany ry dadabe dia ho afindran' Jesosy toerana koa. Izany indrindra anaka, ka tiako indrindra anaka raha mba isika mihinan-kavy mba ho afindran'Andriamanitra toerana rehefa ho avy izy eny amin'ny rahoanlanitra. Rakizy malala namako, ao amin'ny baiboly ao amin'ny Jaona 4:7 dia milaza fa hoe ho avy indray Jesosy ka handray atsika dia izay toerana no itoerantsika koa. Rakizy malala, mba fanirianao ve no afindran' Jesosy toerana rehefa ho avy tselany amin'ireo alanitra izy? Androany dia hitondra mambavaka ho atsika amin'izay faniriantsika izay. Hiaraka hivavakintsika. Andriamanitra, fanirianay ankizy kely tsirairay avy ihany koa ny mba hiara-mandeha aminao ary mba ho afindranao ho toerana rehefa ho avy tselany amin'ireo alanitra ianao. N'aiza n'aiza Jesosy misy anay ankizy kely tsirairay avy, na any an-trano izahay na eny an-dalana na eny am-pilalaovana, dia aoka ho an-tsainay ankizy kely tsirairay avy fa miaraka aminay foana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. fiadanana ho antsika raha lasanam-bavy malala ny vaky teny izay noentiny anam-bavintsika teo dia manambara hoe fa ankehitriny ozy izy ny fanavotana antsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro izay vao ninontsika manambara vanim-potoana ary
miresaka ny amin'ilay fiainana mahafinaritra satria ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tompontsika ilay ivony finoana no nyresahanyzany afatra izany hoe arakaraka ny androtson'ny fotoana no mampahanakaiky kokoa ny fiverenan'ilay Andriamanitrantsika. Anisan'ny mampazava azy kokoa angamizao fiovan'ny taona izao satria raha lasa iny taona teo aloha iny dia misy an'ity taona vaovao izay atrehantsika ity dia tena manam-pirofo maromarina izany hoe me manantona makany amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy ilay tompontsika ny tantaran'ity bolabola tany izay misy antsika ity. Ny zavatra misy raha lasa ianabavy malala rehefa miresaka ny amin'ny fiverenan'ny tompo sy ny faraparan'ny tantara io dia ny baiboly manambarany amin'ilay fahavalo tena ratsy indrindra dia i Satana izany. Ny faminanian'ny bokin'ny Apokalipsy dia manambara fa io fahavalo io dia mafantampatatra fa kely ny andro iainany ary rehefa fantapatatra io fahavalo io fa tena efa mbio avy ilay fotoana dia mampiasa ny heriny rehetrarehetra izy mba hahafahana mitaona ireo zanak'Andriamanitra tsy ho isan'ny olombonjena andova ny fiainana mandrakizay raha lasa ranabavy malala. Ary any amin'ny fanambarana hafo amin'ny tenin'Andriamanitra raha moa dia hoy ny tenin'ny tompo manao hoe mandrovo tsy mihitsy ilay fahavalo. Lavitra ny hevitra izany teny izany hoe mandrovotry satria mampiasa ireo karazana hery izay tsy mbola nampiasaina tamin'ny vaninandro tany aloha rehetra i Satana. Misy boky anankiray ity any amparany ihany no anaran'ity boky ity ary tena mahafinaritra raha lasa ranabavy mamaky ity boky ity satria miresaka ny amin'ny fiafarana tantarany tany eto amin'ity bolabola tany misy antsika ity mihitsy. Izany boky izany eo amin'ny pejy faharaiky amby 30 dia hoy ny fanambarana hoe tsapako fa tena ilayntsika mihitsy ny ovoambina amin'ny lafiny rehetra satria miasa Satana mba hanao izay faraheriny mampiasa ny fahaizany sy ny fahakingany izy amin'ny heretina manimba. Ity fahavalo ity zany miarakaraky ny anakakezan'ny fiverenan'ny tompo dia miasa ity fahavalo ity ary ny heriny rehetra raha tombanana toy ny hoe kopy anankiray zany nisy ny herin'ny Satana dia tsy misy tsony hatrany amin'ny faravodiny kopy raha lasa nabavy malala fa atotony Satana daholy mba hahafahana mitondra olona ho very ho simbaina ho potehana tanteraka raha lasa nabavy malala. Dia miara-mahita miara-manaiky angambisika fa tao anatin'ny vanim-potoana maromaro vitsivitsy dia tena mitotongana tanteraka ny toe-javatra satria miasa ity fahavalo ity. Be da be ireo fomba fiasa izay apetraky Satana ao ny any amin'ny lafin'ny mozika, ao ny amin'ny lafin'ny zavatra jerena no hanina sy ny maro samihafa, ireo tononkira efa voavolavola mba hitarika ny olona mba hanota hiala amin'ny fahamarinan'Andriamanitra izay tena mahavaka ny saina mahaverevitra raha lasa ranabavy malala ao amin'ny tompo. Ary ny tena zavatra manahirana indrindra raha mijery ny fanambaran'ny bokin'ny Apokalipsy 3:10 andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahaefatra isika. Tiako raha mba hiaraka hamaky amiko izany tenin'Andriamanitra izany ianao satria ao dia ahitana fomba fiasan'ny Satana mivantana kokoa ny faminaniana izay hitan'ity mpanompon'Andriamanitra i Jaona no namena ny fahitana manokana. Ary raha mijery ity boky ity isika dia mahita fa misy fomba fiasan'ny Satana izay somary mivantana kokoa ary nampiasainy hatramin'izay mihitsy mbola ampiasaina amin'ny fomba mahery vaky aza amin'izao vaninandro izay hiainantsika izao. Vakiny aminaran'i Jesosy tompo ny teny ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka 10 sy loha 7 ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny an'ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Andininy fahaefatra ary dia ny akohaka teo anoloan'ilay dragona ireo satria izy nanome azy ny fahefana. Raha lasa nabavy malala araka ity tenin'Andriamanitra ity ny dragona dia ilay fahavalo izay miady miezaka ny havery atsika dia mizara fahefana ho an'ireo miaramilany mba hiara-manantanteraka aminy ity asa fitaomana olona ho very ity. Teo amin'ny andininy faharoa dia nahita isika hoe ilay dragona nanome azy fahefana lehibe. Izany hoe misy fahefana any ampelantanan'ny Satana afafy ho amin'ireo miaramilany izay manaiky miara-miasa aminy amin'ny andro farany hitondra olona hoentina ho very. Ireo olona ireo vondrona ireo natsoina hoe miaramilan'ny Satana adika amina teny trotra hoe satanika sy ny sisa sy ny sisa. Ireo no mivory isan'andro ambadika ity fiainantsika ity, misaintsainany amin'ireo sakafo mahavery, tononkira mahavery, didin'akanjo mahavery sy ny maro samihafa rehetra
izay mahatonga ny olona hiala amin'ny fahamarinan'Andriamanitra fa hitododo ho any amin'ny fahaverezana tanteraka raha lasy ranabavy malala ao amin'ny tompo. Tena mampametra-panontaniana izany toe-javatra izany. Raha miasa tahaka ny olona mandrovitry Satana, mbola manana miaramila ihany koa izy eo ambany fahefana izay fahanany hery be dia be isan'andro san'andro isaky ny ray mandingana, dia ny baraingo mipetraka ao anatin'ity afatra ity manao hoe aiza no misy toeram-pialofana ho antsika zanak'Andriamanitra. Ahoana ny ahafahantsika miaro ny tenantsika mba ho isan'ny olona ho voavonjy ihany eo anatrehany izany fitaomana izay tena lehibe dia lehibe izany, eo anatrehan'izany fifanandriana kery midadasika sy goavana izany. Aiza no fialofana? Ahoana no ahafahantsika mahita fiarovana amin'izao vaninandro farany izay iainantsika izao? Ny zavatra misy mahafinaritra Andriamanitra rehefa mahatsiasy miverina amin'ny saina ny tantaran'io zanak'Israely fahiny isika, dia mahita tamin'ny vaninandro ny ainan'ny Josoa, araka ny tantara hita ao amin'ny Josoa 20, dia ahitana fanambarana mahafinaritra mahakasika ilay toerana antsoina hoe toerana fanosirana no antsoin'ny Baiboly azy, tanàna fanosirana ho an'ireo zanak'Andriamanitra izay nanao fahotana teo amin'ny tanànan'ny Israely. Ka rehefa hita fa miendrika ny hofongorona ny ainy izany olona nanota izany, tsy misy famondram-po mendrika io olona io, avy hatrany dia nametraka fitsipika mandalana Andriamanitra, araka izay hita ao amin'ny Josoa 20, 19 sy 7 izay hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao amin'ny zanak'Israely hoe fidio ny tanàna fandosirana izay nasaiky ny olazain'i Mosesy taminareo, andosirana izay nahafaty olona tsinay, dia ho fandosirana ho anareo izany mba tsy ho azon'ny mpamaly raha. Izany hoe tamin'ny vaninandro ny zanak'Israely dia nametraka vahaolana Andriamanitra ho an'ireo olona izay tena tsy ahitana hirika intsony, hoentina miala amin'ny fanamelohan'ny ota, manao hoe misy toerana ity, ary ity toerana ity dia toeram-pandosirana ny fiantsona azy. Ka vatany vao tafiditra ao amin'ny tanàna io ilay olona anankiray, dia tsy azo valiana intsony ny ota nataony. Azo lazaina ihany koa hoe voavonjy zany olona io, toeram-pamonjena ho an'ilay olona zany ity toerana ity, ary zany no mahalaza azy ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity manao hoe toeram-pandosirana. Ka ny mpanota anankiray zany tamin'ny vaninandron'ny Israely rehefa mahatsapa hoe tandondomindoza ny ainy satria navita ota izy, dia tsy maintsy manapa-kevitra mitady toeram-pandosirana izy raha te ho velona. Ka avy hatrany milomay, miazakazaka, mamonjy io toerana io mba ho avitra ny ain'ity olona ity. Raha andeha alaina saratsaina hoe enjehan'ny olona vaty ariana izy, olona mifofo ny ainy satria nanota ity olona ity, ka mandra-pahatonga ny ao amin'ilay toeram-pandosirana, dia mbola azo ny reto olona ireto ataony mikasa mono ny ity lehilahy ity ohatra, raha lehilahy ilay olona, fa vatany vao tafiditra ao amin'ny faribolan'ilay toerana tsy hoe toeram-pandosirana ny tongotra ilay olona anankiray, dia tsy mananjoa amaly ratsy ilay olana vita fahotana intsony ireo mpanenjika azy ohatra. Dia ny baraingo mipetraka araka ny nolazaina teo aloha teo dia hoe aiza misy toerana tahaka izany mba hahafahantsika miaro ny tenantsika ihany koa. Mbola misy ve izany toerana izany amin'izao vaninandro farany izay hiatrehana ny fifanandriana kely lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy, ary eo anatrehan'ny Satana ilay tena manana fahatezerana lehibe. Aiza no misy toerana fialofana ho antsika. Jesosy Kristy dia manambara toerana azo antoka anankiray izay sahaza ho anao izay miaino ity toriteny ity, sahaza ho an'ny tenako ihany koa. Na aiza naiza toerana misy anao dia antsony Jesosy ianao amin'izao fotoana izao, atao anatin'ity fotoanany toriteny ity, mba hanipy ny tongotra ao hitsofoka ao anatin'io toerana io, fa io ilay toerana izay tsy ahafahan'ny fahavalo manameloka atsika, tsy ahafahan'ny fahavalo mamaly intsony, fa azo lazaina eo ambany fahasoavana isika, eo ambany fanavotana, isaina ho toy ny olona tsy meloka mihitsy aza no mahalaza azy raha lasy ranabavy malala. Zao no fanambarana mahakasika izany toerana izany, ary inona fa vaovao mahafaly anao ny mahafantatra amin'ity androany ity hoe ay ve misy toerana ihany koa azo antoka tahaka izany, azoko idirana maimai-poana amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Jaona 10:10, andininy fahasivy ny tapany faharoa no misy ilay toerana izay anasan'ny tompo anao anatin'ity toriteny ity. Zao ny vaky ny teny anaran'i Jesosy, tomera amin'ny fitiavako ianareo. Tsy mba hanara-tanàna fa hita ety ambany masoandro no asain'ny tompo andosirantsika, fa rehefa miantso ny olona anankiray te ho voaro Andriamanitra dia hoy izy manambara hoe tomera
amin'ny fitiavako ianareo. Misy faritra anankiray izay faritra azo antoka hitehirizan'Andriamanitra ny olona hovonjena, dia tsy inona izany fa ny fitiavan'Andriamanitra, ny faribolan'ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa tafiditra ao amin'ny faribolan'ny fitiavan'Andriamanitra io ny mpanota anankiray, dia manome antoka azy Andriamanitra fa ho tehirizan'Andriamanitra ho isan'ny olona hovonjena izany olona izany, ary tsy hamelan'ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy aza raha tsy voavonjy. Io fitiavan'Andriamanitra io manko raha lasaina bavy malala raha ho resahana fohy, dia fitiavana mahagaga loatra. Tsy mba misy fetra na ihany koa fepetra no azo amaritana ny fitiavan'Andriamanitra. Ity fitiavan'Andriamanitra ity ilay toerana midadasika izay ahafahana mianatra ny tsara rehetra. Raha lavo eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra io ianao dia ampandrenesin'Andriamanitra ilay feo manao hoe mitsangana ndao toy izy indray. Ary eny am-pandehanana dia hoy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny boky Isaia manao hoe na ho ivily amin'ny ankavanana amin'ny ankavia, dia tsy hitsahatra hiteny ny vavan'Andriamanitra manao hoe tia ny lalanao anaka. Ary azo antoka zany fa matoa Jesosy miantso antsika hirotsaka ao amin'ny faribolan'ny fitiavany, dia ao no anamboarany antsika mba homendrika ny fanjakany tsy ho ela intsony. Ka dia miantso anao atao anatin'ity toriteny ity rahalahy sy ranabavy malala ao amin'ny Tompo, andao isika hirotsaka ao amin'ny faribolan'ny fitiavan'Andriamanitra. Efa kristiany ianao tamin'ny taona 524, fa amin'ity taona manaraka ity manasanao mba ho kristiana tia an'Andriamanitra, tsy hijanona fotsiny amin'ny finoanan'Andriamanitra, fa ianao ilay karazan'olona makamamy, makafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, feno ary velomin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao amin'ity taona manaraka ity. Olona mitoetra mijoro, zay ndika ilay teny hoe mitomera, ndika ny hoe mitoetra raha lasaina bavy malala dia tafapetraka, mahazo aina tsara, bien installé ozy izy ireo vahiny angamba, mahazo aina mipetraka tsara. Ary ny antsoina hoe toerana dia tsy natao an'olon-droa fa lasa mifampepofo indray ny fiantsoana azy, fa ny atao hoe mitoetra zany dia enao mihitsy matsapa mahazo aina, zany ny tiany Jesosy. Enao mitoetra ao amin'ny fitiavany, mahazo aina tsara, mifanimpona amin'ity taona ity, mandroso tsara eo ambany fitarian'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny zavatra mahafinaritra ary azo lazaina hoe filazantsara lehibe dia izao. Rehefa misy zanak'Andriamanitra anankiray tapa-kevitra hitoetra ao amin'ny fitiavan'ny Tompo, dia ny fahavalo tsy manan-kery hikasika na dia ny tsingam-bolon'io zanak'Andriamanitra io aza. Fa voalombelona izany ity lehilahy antsoina hoe Joba. I Joba dia lehilahy anankiray tena tia an'Andriamanitra. Ary nihoatra lavitra ny fitiavan'i Joba ny olombelona ny fitiavany an'Andriamanitra. Porofon'izany raha niteny taminy ny vadiny fa tokony hiala amin'Andriamanitra izy. Dia sahan'i Joba no nilaza tamin'ny vadiny manao hoe raha zazavavy eo, raha vehivavy, tahaka ny fitenina vehivavy adalana izany teninao izany. I Joba dia mahatsapa ao anatiny ary velominy io fahatsapana io fa tena tia an'Andriamanitra io lehilahy io. Ka nitoetra tao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa rehefa nitoetra tao amin'ny fitiavan'Andriamanitra i Joba, ilay faribolana iantsoana mba hitoeranao anatin'ity toriteny ity, dia izao ny tombontsoan'ity lehilahy ity rehefa nitoetra tao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'i Joba toko 2:10 dia misy izao fanambarana mahafinaritra izao. Rehefa tafaresaka Andriamanitra sy Satana indray andro, dia manontany Andriamanitra manao hoe avy aiza ianao zany? Dia hoy Satana manambara, avy nandeha nizaha teny amin'ny tany aho. Dia mametra-panontaniana indray Andriamanitra, hitanao ao ve Joba? Dia namaly Satana, hitako ao izy, fa ny fehezantenina nohizan'ny Baiboly azy ity fifanankalozan-kevitra ity, dia izao eto amin'ny toko 10 amin'ilay toko 1 amin'ny bokin'i Joba. Vakina ny teny anaran'i Jesosy Tompo, tsy ianao va no manao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondriny. Raha lasy anabavy malala, i Joba dia lehilahy mitoetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ary rehefa nitoetra tao amin'ny fitiavan'Andriamanitra i Joba, kristiana tia an'Andriamanitra i Joba, dia rehefa nibanjina ny Joba ny mason'ny Satana, dia mahita fefy ny mason'ny Satana. Tsy azoko tiana Joba, ary vakivava i Satana eto amin'ity resaka ity manao hoe Andriamanitra enao mametraka fefy amin'ny Joba ka tsy misy azoko atao aminy. Misy zany zavatra azon'ny Satana natao tamin'olona hafa, fa rehefa tonga teo amin'ny Joba izy dia tsy azony natao ilay satria nahoana? Satria misy fefy raha lasaina bavy malala manodidina ny Joba. Izany ny tombontsoan'ny olona mitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Na ny fahavalo aza vakivava fa tsy azo atao ninina io olona io satria Andriamanitra no mametraka fefy manodidina ny olona mitoetra ao amin'ny fitiavany. Raha lasa irana baviko malala, izany indrindra ny sitrak'Andriamanitra. Ianao hanana fifandraisana feno fitiavana aminy ao anatin'izao taona vaovao izay arahanao amin'Andriamanitra izao.
ary rehefa ao anatin'io faharibolan'ny fitiavan'andriamanitra io ianao dia tanteraka ilay teny fikasana manao hoe ny zanako ny asan'ny tanako dia isain'andriamanitra ho adidintsika rahalasana am-bavomalala. Ka ao anatin'ity fotoana inonao ny toriteny ity dia mangataka fanapahan-kevitra tokana aminao Andriamanitra dia mba ho lasa kristianina mifandray am-pitiavana aminy. Tsy hijanona ho kristianina noho ny fitandreman-javatra na ihany koa noho ny zavatra maro samihafa, fa ho kristianina manana fo mitempo ary tia an'Andriamanitra rahalasana am-bavomalala. Izy raha teo efa tia antsika na dia mbola tsy ary akory aza isika. Ka ao anatin'izao vanim-potoana iainanao izao, ao anatin'ny fotoana inonao an'ity toriteny ity, dia sitraka indrindra raha ampahery anao izany antson'Andriamanitra izany hoe raha tia anahy ianao, raha vonona hifankatia amiko, dia izaho no mikarakara ny ambony rehetrarehetra sisa. Izaho no mandamina ny rehetrarehetra. Ka na dia satana fahavalontsika aza hoy Andriamanitra dia ho vakivava manao hoe tsy azo atao ninina ianao satria asiako fefy manodidina anao ry zanako. Asiako fefy manodidina anao sy ny fiainanao eny hatramin'ny tranonao sy izay momba anao rehetrarehetra. Ka dia mino mahatoky raha lako sy anabaviko malala ao amin'ny Tompo fa raha misy fanapahan-kevitra tokony ho raisinao amin'izao fiandohan'ny taona izao dia ny anapa-kevitra ho tia an'Andriamanitra mifonao rehetrarehetra. Andeha ho fitiantsika ambavaka izany afatra izany mba ho tonga zava-misy eo amban'ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Manasanao hiaraka amiko hivavaka. Andriamanitra rainay eo, ilay Andriamanitra manana fitiavana ampy hanarenana sy hananganana ny mpanota rehetra. Ilay Andriamanitra izay tianay tsirairay avy. Ilay Andriamanitra manana fitiavana tsy misy fetra na fepetra. Ilay Andriamanitra te ho tiavinay amin'izao fotoana izao. Ankehitriny Andriamanitra dia nomenao ny teninao izahay, manambara fa mena mivaninandro farany izahay, tena manao ny fomba rehetra Satana mba hahafahana mitaona anay ho very tanteraka mihitsy. Kanefa kosa misy toeram-panosirana azo antoka Andriamanitra izay hahafahanay miditra maimaim-poana dia tsy inona izany fa ny faharibolan'ny fitiavanao. Ankehitriny Andriamanitra mivavaka aminao aho, reseo lahatra ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy rehetra mba hanana fifandraisana feno fitiavana aminao amin'izao vaninandro farany izao. Indrindra amin'izao taona vaovao izao Andriamanitra dia handray fanapahan-kevitra ny ho tonga kristianina tianao zahay tsirairay avy. Ka na dia ny fahavalo aza hisatana ilay fahavalontsika Andriamanitra dia ilobava hanambara fa tsy misy azo atao satria voaro ny fitiavanao izahay. Ka dia mino mahatoky izay Andriamanitra fa raha misy fikasana izay tianao ho tanteraka indrindra dia ny hahatonga anay ho zanakao ho tafaharo ary tafatoetra ao anatin'ny faharibolan'ny fitiavanao. Ka dia mitahena anao Andriamanitra, mitahiny tsirairay avy izay ny aino ity afatra ity, aoka mba hatsapa fandrosoana sy fikarakarana avy amin'ny tana-pitiavanao izahay. Anaran'i Jesosy. Amen.